Radio l'ambassadeur, efatra amby zato mégahertz. Diso kendry Ireto avy no ilalaon'ny tantara: Solofo, Ludger, Mbola, Iaina, Eva, Simonety ary Sahondra. Manona tompoko, salamo. mba afaka andrainay ve nareo? Fa hoana zay? Fotoana fohy kely fotsiny ka Ay, tsy maninona ka. toro ny filazantsara zay mankony. Aza atao elabe fa zany mbola manao zany ara. Vetivety kely fotsiny raha misea. Eny ary, mandroso. Ie. De misaotra nareo aloha nampandroso anay e. Tsy izay moa zany no nampandrosonareo fa Jesosy. De misaotra indrindra tompoko. Eny tsisy isaorana ny amin'izany. Ny ten'Andriamanitra manambara hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Tadio fa tiantsika Andriamanitra, tiantsika Jesosy, ary tia monjo ny fiainantsika izy, ary tsy ny fiainantsika ihany no vonjeny fa ny fanahintsika. Zao fiainana zao dia mandalo zao, ary atao hoe tsisy dika mihitsy zao e. Fa ny fanananao an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao no anananao fiadanana. Betsaka ny amin'ny zao fiainana zao no mitady izany hoe fiadanana, mitady hoe fahasambarana. Ary misy olona anankiray izay ara olona fantatro mihitsy izay mipetraka eto Antsirabe, manana maha izy azy, manan-karena zany ny karaman'izany tsy eto zany mandray karama fa ny ivelany. Dia miaina tao anatiny hoe fiadanana mihitsy, tomobila, ananana trano, ananana miaina tao anatin'izany hoe fananan-karena. Fa tamin'ny fotoan'andro nefa resaka tena marina ty tantaraiko anao ty ramose. Tamin'ny fotoan'andro nefany dia inona ozy izy ianao nataony? Naka essence izy dia nakisaka ny daholo ny entana tao amin'ny salon, dia narehatra le essence dia may tao izy, may daholo ny trano, tsisy azo ny raisiny. Tao alohan'izay izy dia nitantara hoe za leo amin'ny fiainako leo amin'ny miaina. Inona moa no tiako tenenanao amin'izany? Tsy manam-piadanana ny olona raha tsy ao aminy Jesosy. Raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Tianao izy ary te hamonjy anao izy, te hanafaka anao izy. Inona zavatra mety mamatotra anao? Tianao Jesosy. Zany ve? Za koa ary tianaoko. Za so tena tsy ampy fitiavana mihitsy. Za aloha tsy ramose za mbola mpitoviko. Eny mety hoe vazivazana ndraisanao zany teny zany fa matoa tonga aminao zany teny zany dia tia hamonjy anao Andriamanitra. Ka ianao zao tonga eto koa zao dia mba mety tsy kisendrasendra fa mety tena tody amiko anao zany. Zany tena tsy ampy fitiavana mihitsy. Dia ianao zany metimety amiko zaniko. Eny mety hoe banga ny fitiavana ianao. Zao aloha ekeo Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia afaka hiadana ianao, afaka ho sambatra ianao, ary indrindrindrindra raha miala tapoka amin'ity tany fandalovana ity dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia mba ekeo koa zany fangatahako tena ohatra mba mety be ampiko ianao verena manaraka mba mitsitsidika ty fa tena manja aloha nareo mirahavavy Ianao koa dia be vazivazy fa zay aloha fa hotainy Jesosy ianao dia mangatadalana kely ary aloha zay. Eny ariko mba metro numéro telefonina kely aloha raha mety. Allo manaraka.
je fa hoaiza ndray ty ianao ty rotsy to miomakomana vao maraina e ndeha indray ary dada andeha hoaiza andeha hivavaka e mipetraha aloha fa miresaka kely tsika iana aloha mipetraha dada mila mazava kosa ny zavatra ataonao e tsy azo foana dada mila ho isan'andro ake anao mivoaka nyty tokantrano ty foana e ny ato trano tsy milamina mihitsy fa dia misy zavatra ataonao foana sao dia mba misy lehilahy miaraka aminao kosa any fa ianao no manafina tsy ary dada tena andeha hivavaka mihitsy a tsy alenao ve a mivavaka toizay andeha amin'ny zavatra avy eny e satroko ange zany e fa ny tsy azoko fotsiny a dia mila ho isan'andro dia aiza dia hoe misy vavaka isan'andro zany misy zavatra atao foana ny ivelany any tena marina ve zany ka inona ary zany nataoko atao trano ato e mba efa navita raharaha ihany any a tsy normaly zany amiko ohatra reny olona mamonjy asy reny ianao sa ve mandray karama tokoa nareo any am-piangonanareo any tsy azoko mihitsy dada tika za ndray lazainao tsy azonao ka efa isan'andro anyko mandany fotoana be nge zany eny e ka misy fotoana zay mivavaka misy fotoana zay manadio fiangonana misy fotoana zay ohatr'zany fa tsy hoe dia sokajin'olona manao hoana no miaraka aminao any mba zavao kely amiko aloha fikambanany tanora miaraka amiko any zao androany zay dia ndehanao asan'andriamanitra fa tsy hoe ao am-piangonana foana nge zay maninona moa raha dia manao pastera ho aingany kefa any foana ny tontolo andronao latsinainy ny talata larobilaka misy hatramin'ny alahady tsy aloha tonga dia manao pastera ko rehefa zay ve ny sitrapon'andriamanitra fa matoa mbola tsy tonga amin'izany aloha dia mbola tsy any aloha ny programan'andriamanitra sady ny anako aloha dada raha mbola velonaina dia aleoko manao asan'andriamanitra aleoko tena manompo an'andriamanitra tena marina e dia tsy maintsy hoe isan'andro ve ka manam-potoana ako ariko amin'inona ary ho fotoanako tsy mba asiana fotoana mahamety azy ve na izany azy ohatra hoe mba isaky ny alakamisy ihany ohatra zany fa dia isan'andro andeha foana ianao ohatra n'ireny olona tsy manan-katao reny mihitsy sady mahamenatra koa nge zany nahoana no mahamenatra ka tsy ohatra ny hoe tsy manan-katao aty atokantrano tsy mba misy zavatra endriketanao mihitsy ato fa dia any ivelany any foana ianao dia zay fitsaran'ny olona any aloha e fa ny atao-poko dia hoe manompo an'andriamanitra dia ataoko zay sitrapony rehefa manam-potoana dia mandeha foana na mampiritra ny fiangonana io na manao asan'andriamanitra io na hoe hivavaka any am-piangonana io dia ataoko aby dia nga tsy maintsy mandeha nareo ko manana fotoana za nge dada atao trano mba mahavita raharaha ihany sakafo efa vitaiko dolo ny tokotany madio ny trano madio dia tsy haiko ihany mbola mahatonga ny dada manao an'izany le ho avinao koa mba tokony hojerenao ihany tanora nge ianao e mba hivery no avy ny fiainanao jereo ty tanora mitovy aminao zao aiza ianao ty jere dia mandeha mikovenjivenjy isan'andro iny ataonao eny fantako zany fa andriamanitra koa malaika fa zazavavy ianao fa na izany aza mba mila mihevitra no avy ihany no aviko dada ao amin'andriamanitra izy manana hevitra iverana ao anamy no aviko rehetrarehetra zay dia teneniko any dada zay aza mana zany ianao fefampilatan'andriamanitra ny fiainako za nge olona manompo azy tena voan'ny lavage de cerveau enjana be mihitsy ianao ty miaika dada ty koa dia mahampome mihitsy ka dia inona zany zao mba eritreretinao amin'ity ianao mandeha isan'andro ty ka mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra e zay nge ny tenin'andriamanitra hoe katsao aloha ny fanjakany sy famarinany dia anampy ny zavatra rehetrarehetra dia mifiry indray zany ianao izao vao miverina avy eo arakaraka ny zavatra taona ihany mety eo amin'ny amiray eo ngambany dia tonga eto nzay lany ihany zany ny tapakandro ray manontolo fa ahoana dia miaika anao dadakoany zany dia tao zay ataonao e raha manao ratsy dia mariny zany fa manao ny tsara nge
mbola tsy ndrava foana ilay fiangonana nefa efa mifolo maheritra eto izao za indray aloha dia tsy hidi-trano misy aloko mijany eto tokotany eto andrasaka eo tenina hoelana ho aingana efa misy olona mivoaka efa ndrava aiza amin'ireny olona be dia be ireny nahitaoko anisipy iny ary bobaka be izany tovavy ato izany a izay mivoaka raha babany avokoa afaka misafidy tsara misy eto aloha aiza ry izy iny ianao fa tamy ary izy koa aloha tena tsy ratsy a naza lara James ana ianao androany tobotoboka zany ambava foko zany manahoandry manahoana ianao ngaza tsy tadidindry fa izy ianao atray dia tany an-tranonaiko dia nareo nitoroteny iny ay zay vao tadidiko marina dia ahoana moka te amindreako dia ahoanahoana tsy azoko zany fe dia tsy azondry voanody fitendry io a za tratra mifananga lavitra angamba aiza koa hita fa zany dia aza mbola tapana moa ny resaka hoe tamin'ny ala tena tsy natatory mihitsy a dia nataoko izay nahitana n'ity fiangonana ty dia zany eno ako ko maninona raha nandroso tao za ampianatra beko indrivo ny tadiaviko dia zany aniditra any am-piangonanareo any mivavaka ko nge mahazo idiran'ny olona rehetrarehetra ka indrivo ny tadiaviko fa za tsy hivavaka zany dia ahoana indray ilay resako tamin'ilay indray mandiny matotra be nge izay resaka izay iza moa ny anaran'ireo teo aloha rojo tena voafaty sy ny rojo-pitiavana zany ny anarako indray James faly mahafantatra dia za koa dia ahoana amin'izay alao aloha hoany zany rehefa manam-potoana fotsiny ianao dia mba mekara mivavaka ao fa mahafinaritra be dia aza atao an'izany moa ilay fitiavako sandray ateriko aloha tena tsy mahazo aterina mihitsy ka lalana iraisana ihany inge iny alao aloha andeha fa betiny dadana eo ka eny ary ovina indray zany misy ivavana ato raha riva raha makondry dia ho avy andray kosa hivavaka amin'Andriamanitra ne no aleha aty am-piangonana ka ny aloha indray misy ny andehanako aty zay aloha fa maika ka zany ry rojo zany ve tena tsy telina fapetrapely eo aloha ka rehefa aveo sotroako ka tsara ne zavatra mamay no sotroana dady mety le izy fa tena tsy voatelinako mihitsy mandoro vava be loatra dia inona zany zao ny zavatra mba tiany dada hoanina aza miresaka sakafo alohandry fa tena tsy misy idirany mihitsy ka tokony mihinana ihany fa sao reheraketoko sahirana eto marina antsika mianaka sarary mbola misy andri eo fa mamanareo ty efa tsy hitatsony ka zay indrindra manko raha miombo eo ny aretiny dadany dia sahirana eto tsika mianaka ono ye raha zao amoa maty dia ahoana ny fiainandre aza miteniteny foana dada tsy maintsy sitrana dada tsy tramin'i Jesosy eny marina fa ilaina tokoa ny manam-pinoana fa mba tsara ihany nge mieritreritra sy mamisafisan'izany fa raha zany tokoa moa no mitranga dia ahoana
aza eritreretina zany Jesosy afaka manasitrana ny dada. Eno a fa ahoana ny fiainanao raha tsy tia tsony za nge tsy maintsy ho faty olombelona nge za Eny ko rehefa maty ary moa dada any arina any dia miaraka amin'ny Jesosy foana dia tsy maintsy hoe mandeha foana ny fiainako. Dia efa niteny an'izay ihany ianao fa tokony ataonao azo antoka ny fiainana mandrakizay ianao. Raha miala amin'ity tany ity manko dada dia lalana roa ihany no tsy maintsy andehanana. Tadio izay teniko izay na ianao a ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay misy fahasambarana, misy fiadanana, misy ny fahatsaràn'Andriamanitra rehetrarehetra, na ianao a any amin'ny elo, any amin'ny fahaverezana mandrakizay, fangiry firiana, fijaliana, fahoriana, tsy misy fetra, mandrakizay fa dia mbola velona dada, tena miala nenina amin'ny dada, atolory an' Jesosy ny fiainan'ny dada, sady miaraka amin'Andriamanitra zany ny hafa mihitsy. Eny tsy mametsiny ianao fa hitanao fa za nge efa olona efa makany am-piangonana io foana dia inona indray moa no mbola ataoko ankoatran'izany. Ekeko fa makany am-piangonana dada ary tsy ratsy zany, fa ianao manolo tena ho an'Andriamanitra. Misy ten'Andriamanitra manao hoe amin'ny fo no inoana azoana famarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Hitany dada le makany am-piangonana ozy tsy ratsy, fa ianao a tena mila miaiky ny fahotanao ianao a ary mila mibebaka amin'izany fahotana izany a dia manaiky an' Jesosy a ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia miteny mihitsy a fa tsy hoe manaiky any am-pohany fotsiny fa miteny mihitsy hoe manaiky anao a Jesosy a, manaiky anao ho mpamonjy a, ho mpanavotra dia ho voavonjy tokoa dada. Ary na ny fiainan dada rehetrarehetra aza tena ho amboarin'Andriamanitra ho tonga tsara be, tsisy fanahina tsony dada amin'izay a, tsisy tebiteby tsony fa tena sambatra ohatran'izao iainako izao e. Za ngery dada tena matsiaro sambatra e. Misaotra ke zava-dehibe zany resandry amiko zany fa dia misy hoeritreretina. Fa zao aloha aza mbola miteniteny an'izany aloha dada fa dada tsy maintsy sitrany zay zay ataovao anatin'ny saina hoe tsy maintsy sitrana dada. Andriamanitra ny manasitrany. Tena marary be kiny andohako. Marary indray ve le loha? Marary be hatrany amin'ny lamosiko rehetra any. Inona ary tia manjoa aty. Sao dia voan'ny fatigue ary dada ty. Ohatran'izany mihitsy rojo a. Sao dia mba ny tension ako ary niakatra. Zay koa. Somary fanipanina izay amantsy tato ato. Sary ve atsoko vetivety ilay dokotera eto akaikitsika eto e. Hevitra mety ihany ny ianao. Andao tokoa izay ny atao dia ahitana izay tokony ho fepetra ho raisiny. Dia hita eo. Aingakainga ana ary ianao fa ny dokotera izany inge indraindray misy dia le dia tsy tratra ohatraniny ao e. Eny aloha ho an'ny vetivety ary aloha e. Dia ino no tsy metimety aminao zany raha mise? Tsy haiko dokotera fa tao anatin'ny herinandro teo angambany izay ohatran'ny marary andoha matetika izany a. Mila maraina dia mandra-paharivan'ny andro tsy mety miafana mihitsy. Ahoana ny fisehony? Manefitefy be zany eto amin'ny firifako eto dia aty amin'ny farahatoka aty. Firy taona moa ianao raha tsy madiso? 9 tompoko. 9. Misy aretina efa mpahazo anao ve hatramin'izay? Ohatrany tsy dia tena misy loatra fa izany hoe ny hitako mahazo aho fotsiny indraindray mikohaka matetitetika dia sepotsepotra izany. Aleo tsapahantsika kely ny tension ary aloha e. Eny tompoko. Mba ampiakary kely ny tanan'akanjo.
radio dia misy fotoana ve hoe te-handoa sa hoe tena zany mihitsy zany ohatra ny te-handoa zany a misaleboleboka zany tena ambony be ny tension anao a zany ve 19 tena ratsy be ty dia ahoana dokotera mila tena mailo be anao satria izao le mahafaty tapoka ny olona sady eo amin'izao taonanao izao mila mitandrina tsara mihitsy mahery mihinana enombo be nga za aloha dia tena tia mihitsy tsy mety tsony zany a manomboka izao a hitanao ny olombelona zany rehefa tonga eo amin'ny 50 taona eo a dia eo amin'izay ohatrany hoe karazana fiolahana amin'ny fiainana azonao dia mila mitandrina tsara amin'izay amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny vatana rehetrarehetra na sakafo hohanina ny zavatra atao a mila fehezina tsara amin'izay zany fa tsy hoe mihinana zay tiana dia manao zay tiana dia mijery zay tiana tsy azo atao tsony zany rehefa feno ny 70 taona ianao zao efa mihoatra ny 70 taona dikan'izay a ajanona amin'izay ny fihinanana enombo be loatra ary mba saika any tany a dokotera ny sigara hoana fa za koa mantsy mifoka sigara tsy mety raha misea raha zay ianao dia ajanona ohatrany tsy teo tsy mety amin'ny taonanao tsony zany tsy mety amin'ny fahasalamana mihitsy moa hoe ka ny olana hainao ihany fa tsy mifoka ndray andro ange mety ho vita ihany fa le 2 andro sy ny herinandro ny ray volana itena ho sarotra misy fanafody efa fialana amin'ny sigara ka afaka tondroko anao indray zay misy agence mikarakara manokana ny olona izay te hiala amin'ny sigara sy ny toaka sy ny sisa moa zany fa ny ataontsika zany zao aloha tsabolontsika ny aretina tena mahazo anao ty ny tension anao zany dia rehefa milamindamina zay a dia afaka atoroko an'izay agence zay ianao eny ary misaotra indrindra tompoko dia ny tsara dia conseilleko ianareo a satria za moa tsy afaka mivezivezy matetika ohatrao za zao miditra manomboka rapitso indray fa congé zao ny atratraranareo anahato dia aleo miditra any amin'ny hôpitaly a dia any ianao afaka rahana maso tsara mihitsy a ny fivoarany aretinao ono ato dokotera zay mianaka rery nge ny ato dia sao dia mba sahirana zay raha makany amin'ny hôpitaly zany ka izy ary ny anara-maso anareo aty an-trano e saripady be nge raha mise ty resaka tension ty e tena mariny manoro hevitra anareo aloha miditra hôpitaly fa tsy azo lalaovina tsony sady tena efa ambony be loatra ane any ianao mahazo fitsaboana ara-dalàna eny ary tsy azo endrasan'ela io a fa za ry tena miteny aminareo hoe nahandro any ariva ihany aza dia aleo miditra eny ary mety dokotera taratasinareo dia tonga dia miditra ery amin'ny hôpitaly be ery misaotra tompoko dia mirary fahasalamana e misaotra indrindra dokotera dia ty aloha misy fanafody vidiana mandrapatonga ny zay tonga dia hohanina zany ty fanafody soratako ty a mihinana ray ianao tsy atsafony izy ity na atao mbany lela fotsiny dia makeny amin'ny hôpitaly agny ianareo dia mitondra nyity taratasy meko ty eny ary tompoko e voaraika eny ary fa inona zany olona miantsoantso be izany rojo toko dia mahita zavatra ty amin'ny hôpitaly dada olona mialaina fa zany ve ie olona voany accident maly zara mitanaka mihitsy mahita azy ao to tena miantsoantso vonjeo be ka vo mafy be mihitsy izy ngambe fofaty
enjana koa zany mahakamany ety amin'ny hopitaly ety e ahitana raha mihitsy lehilahy ve zany sa vehivavy lehilahy ta ohatra ny kely feo kely eko zavatra efa miady amanaina dia marina loatra ny teninao fa mahita zavatra tokoa aty amin'ny hopitaly ka rehefa ny fiarahamonina rano mantsy ohatrany tsy misy nininona dia tsy mahatsapa an'izany fa aty tokoa dia tena mahita karazam-piainana mihitsy ka zay mihitsy mampitesotra an'Andriamanitra mihitsy raha mbola salama tena marina zany mbola tanora ve izy eo zany sa efa zoky olona ihany tsy tena lehibe aloha e mety eo amin'ny 7 taona eo na latsaka kely ny fijeriko anazy aloha fa mipaoziny ao raha tena enjana be keniko amin'izany feo zanyko tsipatsipaka be tena ka raha ny fandehany zany ohatra ny olona tsy ho velona tsony mihitsy ohatra ny tsy avitra tsony io dada raha zany dia manahoana aloha ny fahasalamany dada zao e tsy dia misy atahorana ka efa mahatsiaro matanjatanjaka tsara aloha zao eko ny endrika rehefa mba miramirana tsy ohatran'ilay tamin'ny voalohany ny tsara ihany aloha nakaty amin'ny hopitaly ka zay mihitsy voara-maso tsara ilay fahasalamana le lona nahoana efa tsy dia naninona tsony tsy maninona tsony mihitsy ary mba mahazo tokomana amin'izay ary moa e mba hisanololana kely zay efa azo tokomana zay zao tena mbola hitako miafy mafy mihitsy amin'le sakafo ka forforsena kely amin'le vavony efa tsy zatra ninana teo tsony manko dia lasa malaina foana zany ny valyle analiziny koa zao sisa no andrasantsika e asana nahoana fa mety efa tsy dia maninona angambaniko fanafody ty be dia be mila ho leo mihitsy a mijery an'le izy a sady makarary vavony le izy zay mahatonga miteny an-dada hoe minana ihany zay zavatra tiana hohanina fa fanafody be loatra io hoe mba jereo kely tokoa le taratasy itsy fa efa misy fanafody tokony hohanina mantsy zao e tia marina tokony efa hohanina zao le zahary taty ay ao ary saika adino aryko eto ty ary fa mbola afaka tsasakadiny eo koa dia efa hihinana ny hafa indray za e way ary masondada zany any ohatrany afahafa sa ve antso dokotera vetivety a aza miantso mijery aty hoe dada hitandada ve ny tanako aiza ny tananao jesosy io rojo atsoa jesosy rojo dada atsoa jesosy ho ah teneno hoe jesosy eo vonjy eo aho hoe teneno tsara dada mamondrafo amiko hoe afaka mamonjy any dada izy tena mivaty vety jesosy a dada teneno foana zay mamela rojo eny mamela ny dada tsika ane tsisy fifandirana zany foana aminao zanako eno a fa jesosy koa loha teneno hoe mamondrafo amiko hoe jesosy a jesosy eo zanako te ho vaty ve ny dadako rojo dada teneno foana jesosy fa aza ny anarako no atsona hitanao ve io fa inona ny hitany dada
misy zavatra mahafinaritra zany ve sambatra saotra jesosy fa voavonjy any ny dadako ay tena tapitra ny eny marina tena maty ve ay maty dokotera ahoana tompoko fadendreo mbatika eo ihany mamono sofina fotsiny ie mamafa tokotany a fa inona mihitsy nyfeverandry aty e a azafady mama fa tsy henoko a isan'andro zao dia ohatr'izao foana ny ataondry ino zany ataondry ao mamafa tokotany aho a dia ady mifiry mamafa tokotany ihany avindre ty agny any aty ambadika aty jerenge reto trano e ampirino io agny any ia pirina an'io a mama mandreraka mihitsy ny ataondry ity mba mahalalany tokony atao fa vehivavy lehibe io dia bakona foana vao manao zavatra tsy mba nampianarin-dray aman-drenareo manao raharaha mihitsy nga manareo tony tsy mandray ravindena aiza kosa moa mama kiza mahalala dia zao a atao vita aloha ny sakafo fa za mbola misy dialeoko rehefa avy eo mazava amindry zay eny tompoko dia lozo midororory andrainga e lasa zay tena rafozana koa zany ka tafiditra ihany a marina masika zany raha vehivavy a ohatra mipiasa vena naovany ahato tsisy mahazanaka mihitsy ny olona mivinato vavy zany tiavy nohatra ny reny indreny ny naty tena hafa kely ka mahatsiaro an-data zany marina tsy mba misy tarainako mo halako miresaka manolo-kafa fa dia aleo eretany ha zao ve ny mbola tsy netika teo ihany ohatranay ny olona masika nefa ndry mihitsy tsy malala ny tokony atao tena midorororo mihitsy tony adiniko ny kasibosiko fandana lay fikely vetivety aloha zay no miverenako eny tompoko misy zavatra tiako resana aminao mikasika n'inona moa izay mikasika ny rojo fa misy inona tsy maika mama aha ay zao tato ato anatsikaritra zavatra ny fitondranao ny rojoko aiza veranga isan'andro zao dia mikitakita lava efa tsy rariny tsony kosa moa na izany azy za mahita mihitsy a fa tsy mety ny ataonao any rojo mivadinao ny tsy mahalala ny tokony ataondry jemsa za olona lehibe indray zany midiso ka ny zavatra ataonao kosa tena tsy mety eritreretinao fa olona kambota nge iny aiza veranga ohatrany zazakely mitondranao anazy alaivo ry ataovy ry dia ndana makary sa hoe rehefa mahita anazy hoe tsotra anareo dia arorotanareo le izy ka efa miteny aminao hoe izy ny tsy mahalala ny tokony ataony
tsy ianao anie ny tena miara-miaina amin'ny ato fa za ianao any ampiasana any tsy mahita ny zavatra mitranga ty sombotsombo mba hitanao mety diso fijerinareo fa fantako tsara nge rojo azo tena hoe fanarana tsara izy tena manora raha iny a kisy ve tsy mahay me tsara vela tsy moa rehefa eny masonao e fa manaraka aza ataondre tso fa tsy mety zao ny lazaiko anao a rehefa tsy mahazaka de melahy andray kosa ry mama tranoko ty fiainako ny ato de zay tiako atao tsy mety kosa zany de nange mba tiany tsotra fotsiny hoe mba hovana le fitondranareo anazy zay fotsiny ange tadiaviko e ka tsy nareo indray no andidy amin'ny zavatra tiako atao e tsy mety kosa zany sady olona manambady zany a mahaleo tena dikan'izany rehefa tsy mahazaka ny fiarahamonina miaraka amiko a de mandehana zakao ny fiainanareo eny e misy famarinana nge zay fa zao e matoa tsy mbola mijanona eto a mbola misy zavatra tsy ampy zay fa tsy hoe hijanona mandrak'izay ato zay fa eritreritry mama eny aloha e raha tena tiany mama ny androaka anay de tsy maninona mihitsiny ianao no eto ny vehivavy misanganao any mandehana mandeha ho a rehefa tsy mahazaka mazava angam'izay za izany ariko fa hita mama tsy haiko aloha a mahatonga anazy kamokamo ange ohatra mitejo aza izy de mety izay ngamba mahatonga anazy tsy malaina fihetsika tsy de manao raharaha firy tsy vo zao ane zany fa hatraminatonga avy amin'ny tato mama koa de mahita lazaina foana ka de manina raha mba teny ampianarana manao an'izay izy de mba manaraka tsy manao an'izany tsony efa atory fa mafylobe ka zao nge tiako atongavana mamy hoe aza atao fitondrana ohatra ny vinanto izy e fa atao voatra ny zanaka mihitsiny eritrereto fa kamboty ange iny eny re rajemsa ohatra ny tsy hitako mivavaka mihitsy a fa maninona kamo ah e atray kamo leo an'izao fiainako zao a mba hafa kely indray zany ka tena mariny taloha teo aminao ny toeranako mahagaga indray nge zany taloha ianao a tsy andronao ny alahady akoatra ny alahady mbola misy andavanandro koa zao alahady ianao matoritory ambony fandriana de gaga aminao aka kidrakidra isan'andro atao trano vizaka enjehana daholo zao rehetrarehetra zao sady efa ataony mamanareo mihitsy ny tsy ampivavaka e zay ngambany de zany ve manakana anao tsy hivavaka ka tena kivy aho a ehe aleko mipetraka atao trano tena niovy ianao ka nahafantarako anao nefa tena nampivavaka ohatra nyreny pastera latsaka fefanyireny de omenao tsiny amin'izany ve ary ah e zany no maronako aloha mihitsy aloha hijanona amin'izao fiainako zao ka mahakaleo ninona makaleo reto lozana mitsotsotra atao mpandrina ato fotsiny nefa ndarao tahaka ninona makalasesta ry mama nde makarano loha ko maninona raha alainao fa inona zany teny indri rojo za ndray no atsaka ka inona ny problème fa nga ianao tsy tokony ianao an'izany olona matanjaka be eo ianaoko maniraka ihany ny fantatrao mangina mondry e avereny tsara hoe le tenindri teo zany ma e averina tao inona indray fa nga efa marenina elany nandeferako taminao a tsy misangy aminao tsony a fa mifampitaditsika mazava aminao nga am'izay ha to mivadika biby teniko zay mangina moa nareo fa tsy mety zany e ianao koa moa aloha aza miteny eo mihitsy fa matsiraviny tsy hitanao fijariko amin'ny ora matoa io ino ny tena azy andri anakorotana fotsiny ange zany tsy raharahako na manakorotana na maninona manontany andriany ahy e fino tena azo andri tsy azoko baikoinao tsony zany fa zanga mpiasanao no baikoinao mangina moa nareo ka tsy azo tenenina mihitsy zany
aloaloha iteny ahy e avoakako aby ny atao-poko ary ianao tsy laiky miaroaro an'io eo a ka olona mavizatra ve mamatsaka rano a mba mety ve zany zao ve ny anaovany ahy dia mbola tsitraka ao ihany zao firy taona zay nanjakatsakanao tamiko ampy zay ay rehefa tsy anaiky eo miteniko ary a aorony ny entana dia lasy tenisany oka ry mama zao a aloha alamina izy ity aloha zany atsaka rano ary dia alamina amin'izay ny resakareo ka tsy hainao no ilaiko manao an'izany e mama mavesatra nge io e hitanao za mitoetranao za ihany mitsindritsindrinao ato amin'ity tokantrano ity farany zanako anahaka anao nefa dia matsy ravina zemsa hoeto mivoakany io vatonao io sao dia mararatraka eo a kasio ary rasa e kasio saotranao mankafiny radio ambassadeur alao andefa tsy ady amina dala zay mihitsy ny fahendrena raha matoty a ina amin'izay rojo a rojo ary ndrito tsy tonga mivavaka tsony fa naninona ke resaka lava be ky izany a mampalahelo be ngeky fa tena potika amin'ny fiainako e tsy hisy ninona tsony aho zao fa ahoana ke zany e za nge zao nisaraka tamin'le vadiko e fa tena mampirafy zany raha olona dia avy eo koa ny rafozany etsy an-daniny tena manao ny ataony fampijaliana tena tsisy ohatr'izany manoatra lavitra noho ny mpiasa nanaovany anaty zany veky dia tena kivy tanteraka andao kiverina hivavaka tsisy tsara ohatrany eo amin'ny tompo ange jereo ange le fiainantsika tamin'ny fahatanorana reny e toko nafinaritra e tsy nanenenana mihitsy tena fatako mihitsy zany ary malahelo amin'izao fiainako zao mihitsy a tsy napoziko ana ohatr'izao zany ny fiainako e ndao kiverina nao asan'Andriamanitra tena marina e mbola hiaro ny fiainandrio fa miverena tsy hitako aky izay tenenina amin'izany fa ohatrany tsy manana etaeta amin'izany hivavaka za mitsony aho zao ndraiky tena marina zao fiaina zao nge ki mandalo e mba heritrereto ihany no avy mifanahandrio hita eo aloha ky izany fa ny anahy zao mamaika ahy dia tia fivelomako ity tsy hita izay ho atao tsy hisy raisina mihitsy tena malahelo aky za amin'izany tendry izany mahatsiaro an'ireny asan'Andriamanitra vitantsika taloha reny na vita ngeky itsika e toriteny mandeha mitety tranon'olona tena ohatrany hoe nandalo fotsiny ve zany reny sa hoe ahoana aloaloha ka iova filinina hafa mihitsy a tena nalefiresaky ndry ary ky tena niovy e fa ndry zany amin'izao mbola mivavaka be mihitsy e mba eto ambavaka any ry kala ny fanapahan-kevitry ndriana ky ny tena zava-dehibe a fa na hivavaka ao andritaky nineo ary a rehefa tsy iovy ndry dia tsy miovy io vitako tsony tena leko maty velomo zao tontolo zao tena sotroko ty hovaranako ny tantarako zay any dia any aloha e aizy teo
izina be andriamanitro tena maty azany efa tiakoatra zany zao ary ohatra misy zavatra mampitsangam-bolo be izy zany a takizay ihany tsy namono tena ka andriamanitro matahotra zany oay tolaza miamaizina be sady mampatahotra be aizary azany vonjeo ara olona sady zay ohatra misy zavatra manepitra be ohatra ny tsy azo iainana mihitsy nefa moa dia iza no amonjy aty e oay sady ohatra misy misintona andeha hiverina ka inona zany ely misintona na zany andriamanitro apio a ry misy mamirapiratra kely nefa lavitra be ahoana re natongavako eny io mihitsy ngamba le hoe paradisa tena io nde ezaka hoeny aloha nefa to misy mandrirotra ihany aloha hivavaka mihitsy a jesosy eo aiza ianao e mamindrafo amiko jesosy eo aiza ianao e jesosy eo vonjeo ahy e tsisy mamaly misaotra ny tompo fa tonga eto amin'ilay tanàna mamirapiratra ihany aty dia aiza nefa lalana hidirana amin'izao rikay ary misy anjela ireo a ary eo zany le foambara amin'ny baiboly hoe nitseny eo mbavahady lanitra raha azoko tsara ve tonga ihany aty marina ndeha hoeny aloha io dada io anatiny io e dada dada alay voa dada ary tsy maheno ary ve izy zany e sambatra be izy ty tamity tena jesosy ngambo ty apiditra ana ihany izy ahoana ny ianao izay jesosy a za ve dia tsy fantatrao tsy fantatro mihitsy ianao a jesosy a zange tamin'ny 1981 nanolo teny tamin'ny asan'andriamanitra vao nisokatra voalohany tao Antsirabe dia izany nanolo tena voalohany tao ko nahoana moa any tsy fantatrao nisy mpiny vitsivitsy zay niarana nanolo tena dia nanomboka tamin'izay dia tsy nitsahatra mihitsy nanao ny asan'andriamanitra olona be da be nge jesosy no nitorianay filazantsara dia mibebaka daholo izy rehetra taiza sy taiza moa no tsy efa nalehanay indrisy rorotso tsy diso tokoa ny zavatra ny tantarainao fa saingy tsy nitahiry ny famonjena hatramin'ny farany ianao zange ny nampibebaka ny dadanay tamin'izy maty iny tsy fantatro akory ianao hatr'izay mela ampy fampanao meloka inona no tianao ho tenenina amin'izany jesosy mba voay amoa e mamindrafo amiko ary ohatra misy mandrirotra indray a oay to midina be a zany sady to manatona le maizina indray mane fonjera She's
vitaretra titiantany mbola hitsarana ianao ninjereny ro malagasy misehosena noho ny fitiavam-pahefana sy fitiavan-teny hitsanganana meokanao de ahoana no atao diso kendry tsisy azy afenanana tsisy tantara nandrenesana ny feon'ny Solofo, Luce, Mbola, Iaina, Eva, Simonety ary Sahondra. Malagasy misehosena noho ny fitiavam-pahefana sy fitiavan-teny hitsanganana meokanao de ahoana no ataonao hitsanganana meokanao ahoana no ataonao hitsanganana